vao ny fifandraisana iraisam-pirenena fotoana izao ahafahany fanjakana malagasy maneho ny fahavononany anady ireo sata sy lalàna iraisam-pirenena hiara isalahy ihany koa amin'ny Ukraine sy ireo firenena maneran-tany hitahiry ny filaminana maneran-tany. Izay no antso nataony mahasoivon'ny Ukraine Lyubov Abravitova monina sy mipetraka ao Afrika Atsimo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny alalan'ny resaka ampitain-davitra tena biraon'ny vonona Europeanina eto Madagasikara. Nizara ny ahiahiny sy nanamafy ny tohana ho an'ny Ukraine sy ireo firenena andalam-pandrosoana mizaka ny vokatry ny ady tohany Madagasikara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isana ny hevitra ny fanakalozana ity. Karakaraina indray andro mialohan'ny fetim-pirenena Ukrainiana izany. Manantena hatrany ny fanohanan'ny fanjakana malagasy azy ny fanjakana Ukrainiana raha ireo antso nataon'ny mahasoivon'ny Ukraine miasa sy monina any Afrika Atsimo Lyubov Abravitova isan'ireo firenena narotsaka vato eny amin'ny istany tafika rosiana ao Ukraine tamin'ny volana febroary 2024 i Madagasikara. Saingy andro vitsy taorian'izany nanamafisan'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny maha-firenena sy miandany amin'izana amin'izy ny nosy ao anatin'ny ady ao Ukraine raha ny aona tamin'ny mahasoivo rosiana. Ny antsoavo zay ataon'ny fanjakana Ukrainiana mankasitraka amin'izay fanontaniana izay ho an'ny firenena malagasy dia fotoana izao ahafahan'ny fanjakana malagasy maneho ny fahavononany anaja ihany koa ny sata ny samihafa ny firenena mikambana sy ireo lalàna samihafa ary indrindraindrindra hiara isalahy amin'ny Ukraine sy ireo firenena samihafa maneran-tany ahafahantsika mitahiry na miazona ny fahalemana maneran-tany dia izay indrindra no antony nanaovana ilay sosikevitra na ilay antsointsika hoe formule de la paix izay tsy anarana fanarana fotsiny izy io fa misy heviny dia ny ahafahana mitahiry na miazona izay fandrimpahalemana maneran-tany izay. Inonay maromarona fa mbola aneo misimisy kokoa ny fanjakana malagasy ao anatin'izay position na toerana zay noraisiny zay ary manao antso aho za eto amintsika tsiraray hafa hiamafy ny fifanarahana eo amin'ny firenena lokota ny firenena Ukrainiana sy ny fanjakana malagasy. Isan'ny nandray fitererana tamin'ity fifampizarana niaraka tamin'ny mahasoivo Ukrainiana ity ireo mahasoivo vahiny eto Madagasikara. Nizarany mahazava-doza ny fanafian'ny Rosia any Ukraine sy ny voka-dratsy ateraky ny fanapahana ilay fifanarahana mahakasika ny fandrahana ny varim-bazaha Ukrainiana. Ampiasain'ny Rosia ho toy ny fitaovam-piadiana ny sakafo ny mahasoivo Amerikanina Pierre-Angé Leclerc ary isan'ny olona sivatra amin'izany ny vahoaka malagasy. Mba hanasazina ny Ukraine ny gouvernemanta rosiana dia mampiasa ny sakafo toy ny fitaovam-piadiana ary misafidy ankitisirano amin'ny toina ny fanjarian-tsakafo maneran-tany sy amin'ny toina ihany koa ny famarina toerana ny vidin'entana maneran-tany. Kanefa izao tontolo izao dia mila ireo varim-bazaha avy amin'ny Ukraine ireo ary ao anatin'ilay initiative céréalière de la mer Noire io ny fandaharana firenena mikambana misahana sakafo na ny PAM dia mividy ny mahery ny antsasa-manina ireo varim-bazaha maneran-tany avy any ampiasainy maneran-tany avy any Ukraine. Ny fandaharana asa firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM no mpanome famafina sakafo lehibe indrindra ho any Madagasikara ary manome sakafo mamerina vahoaka malagasy avy amin'ireo vahoaka mahery ny iray tapitrisa isan'andro. Ity hetsika nataon'ny Rosia ity dia hiteraka indray fikakana ny vidin-kenana sy ny vidin'ireo vokatra maneran-tany ary anana fiantraikany mivantana amin'ny fanjarian-tsakafo ho an'ireo vahoaka malagasy. Nanamafy ny mahazava-dehibe nisony niaran'ny Madagasikara sy Royaume-Uni ary ireo firenena maro nanao farany ny mahasoivo Britannique David William Ashley manandanja amin'ny fanajana ny fiandrianam-pirenena sy ny fanarahana ireo sata sy lalàna nosoniavina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny Ukrainiana dia tsy niady fotsiny amin'ny fiarovana ny sistany
sy ny fireneny sy ny fiteniny ary ny kolotsaina ary indrindrandrindra ny maizy azy fa indrindrandrindra ny ady ho an'ny foto-kevitra ireo satany ny firenena mikambana sy ny lalàna iraisam-pirenena. Hevitra izay milaza mazava fa tsy misy firenena izay afaka miditra ankeriny any amin'ny firenenkafa ary mikasa amin'ny alalan'ny hery famoretana amafa ny saritanin'izany firenena izany eo amin'ny saritanin'izao tontolo izao. Izany indrindra ny mahatonga ny fanjakana britanika mirehareha miaraka amin'ny Madagasikara sy ireo firenena 730 hafa izay nisafidy nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tamin'ity taona ity ny ampiroborobo sy hivondrona ao anatin'izay fisiany fahalemana lava sy mampaoka n'izao tontolo izao izay mifanindran-dalana amin'ny sata ny feny firenena mikambana. Tety amin'ny foiben'ny vondrona Europeana no natao ity valandresaka nampitaindavitra niarahana tamin'ny masovon'ny Ukraine ao Afrika Atsimo sy ireo masovo vahiny vitsivitsy eto Madagasikara ity. Tsy aivina fa ahatsiaro ny andro nahazo ny fahaleovan-ten'ny Ukraine raha ampitso 20 aogositra.